fa mbola ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany mialohan'ny fety fankalazana ny fetim-pirenena teo dia nisy nikorana niarahan'ny club telo tamin'ny Manosbe 15 soldats ary ny 3e fahy tamin'izany fotoana izany no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa i maître Alain Rakotonirina sy Ramatoavadiny Raisa no filoha mpitantana ireto fileovana telo ireto. Mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena teo dia nambaran'ny ireto fileovana telo ireto tamin'ny Manosbe 3e fahy Ambalavoa Isotry 15 soldats Anosbe eo amin'ny taranja baolina lavalava tamin'ny fomba ofisialy fa i maître Alain Rakotonirina sy ny vadiny Ramatoa Raisa no mpitantana azy ireo manomboka izao. Nisy ny lamina maty-paika napetraka hoy maître Alain mba isiny ny fahombiazana. Ny farany teo zay ny fanaovana tamin'ny champion en titre resinay zany izy tamin'ny isa 17-12 ohatran'izay koa moa au niveau ny 3e fahy match anankiroa no nandeha amin'izao fotoana zao mbola nandresy foana izahay zany hatramin'izao. Même chose moa zany au niveau ny RCSA soldat nisy premier match nataonay amin'ny tamin'ny Ditontia dia mbola nandresy ka nisy zany ny lama maty-paika nisy ny fanoloana entraîneur izay manana niveau misy ny famatsiana ara-pitaovana ary misy any koa moa projet hafa amin'ny resaka sosialy zay ho teneniny ny namako aminareo. Ny objectif ny hetsika nataonay androany zany dia fampirinana ireo joueur rehetrarehetra reo mba hisy aloha fankatiavana voalohany entre les joueurs telo fankatiavana ny zava-dehibe rehefa mandeha fankatiavana rehefa mandeha firaisankina dia mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra zay aloha zany ka hitanareo amin'ny banderole moa zany tamin'ny Manosbe 3e fahy RCSA soldat. Arak'izany dia nisy ny fanovana-panazatra sy fanomezana fitaovana ireto fileovana ireto mba hahazoana vokatra tsara. Koko mpilalao fahiny tao amin'ny Maki no sady mpilalao an'ny tamin'ny Manosbe no mandraikitra ny lafiny ara-teknika ho an'ny ireto fileovana telo ireto. Nampifondrona ny tanora ety ambany tanàna satria ny tanjona amin'izao fampifondrona izao dia mba niroborobo ny rugby kanefa ny moa ny rugby tsy roborobo fotsiny amin'izao raha tsy misy ny fototra irenany dia ny fototra teny irenany zany dia ny amin'ny asiny ny lalao amin'ireo mpilalao reo hiezaka hanao izay zavatra tokony ho azo ahoana izy ireo mivelona toy ny foto-drafitrasa izay efa eo andala mpikarakarana amin'izao fotoana izao fa mihintsy matoky izay fa atsoatsy dia fa mba hanana amin'ny fototra iainany tsirairay aby ireo mpanao fanatanjahantena ireo mba tena ho professionnel. Ny tanjona dia ny anamafisaterana ny tamina eo amin'ny Skaz Division voalohany ary ny ampiakarana ny 3e fahy sy ny 15 soldats ho tonga ao anatin'ny top 20 ihany koa.